Gaga sy talanjana avokoa ny rehetra vantany voanandre fa nisy nanapoizina indray maritatandraza ka marary mafy any amin'ny hôpitaly amin'izao ankehitriny izao taoriany ilay faradoboky ny fampielezan-kevitra izay natao tamin'iny faraparany herinandro iny ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany asa dino ny milaiky ny video antsika ary tsaro voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa isan'andro eto tsy ampendrela mo isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity video ity ny tenako amin'ity androandroany ity ka ndao ary horesahana amintsika ny loha hevitra izay efa natsipoko tary am-piandohana ny amin'ny mahakasika hoe nisy nanapoizina imarika tatandraza ka marary mafy any amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao ny fialonana mantsy dia tsy miala amin'ny zanak'olombelona ary indrindraindrindra fa vantany vao mahita ny olona anankiray hita fa miezaka mafy amin'ny fiainana zay satria mba samy teo tafa avokoa dia iny fa mitsiry ilay fialonana ka lasa mifamingapingana etsiroa ny zanak'olombelona ety ambonin'ny tany ahitana taratran'izany fialonana izany avokoa amin'ny sehatra rehetra izay atao indrindraindrindra fa ny eo amin'ny fiainan'ny malagasy dia tena mibahantoerana izany fialonana sy tsy mahazaka namana ho tafa izany tahaka ny milalao lido ihany moa ny fiainan'ny malagasy izay hita fa ho lasa kely dia iny fa sotomina mihemitra any aoriana indray tsy vitany fialonana tsotra amin'izao ary tsy vitany fingafingana etsiroa fotsiny amin'izay no ataon'ireo olona be fialonana ireo fa misy amin'izy ireny aza dia masahy mamono mahafaty mihitsy na amin'ny famonona mivantana izany na amin'ny famonona angolaka eny indrindraindrindra fa ny eo amin'ny fanomezana poizina sy ny mosavy isan-karazany dia vitany malagasy mihitsy no manao an'izany rehefa iny izy hanao an'izay resaka fialonany disy tafahoatra izay mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay hoe inona moa no tena mahatonga isika malagasy no tena misy an'izay fialonana disy tafahoatra izay sy ny tsy fahazakana namana ho tafa izay ary matetika misy foana eny anivon'ny fiarahamonina ilay resaka manao hoe mety ho tafa iny fandao fingano amin'izay dia mbola tsy lasa lavitra vitsy amintsika samy malagasy no mba mahay miray hina sy miray saina ary mba miara-misalahy ny amin'ny hoe rehefa mahita namana anankiray misy projet na ihany koa misy tanjona tiana ho tratrarina ka iny fa miara-misalahy mifanometanana amin'iny namana iny fa ny ankabetsahantsika dia manakivy an'iny olona izay hita fa mba manana tanjona sy projet amin'ny fiainana iny foana mandrapaha hahatanterahany an'iny zavatra iny fa rehefa tanteraka nefa n'iny zavatra iny rehefa aveo dia isika ilay nanakiviny ihany no tonga voalohany manao hoe arabaina lesy fa tena zany ka tena ezaka ary izahay namanao teo foana nefa ianareo namana raha teo foana fa nijery fotsiny amin'izao fa tsy mba nisy nanampy na ihany koa nanoro lalana na indray mandeha aza fa rehefa tafa amin'izay ny zavatra iny izay ianareo vao mody hoe arabaina ary rehefa tsy rarahin'in'olona iny amin'izay zany nareo dia raikitra amin'izay ilay resaka mandeha etsiro amin'ilay hoe rehefa tafatafa kely mantsiny dia lasa ny avokavy na maketsy makaroa nefa tamin'izy mbola tsy tafa tsy mba nisy ny iray tamintsika no mba nanolo-tanana sy niarany salahy tamin'izay no izay toetra sy fomba fisainana izay mihitsiny no mahatonga ny ankabetsahantsika malagasy no tsy mahazaka namana ho tafa izay ary teraka eo ilay fialonana sy ilay famposaviana maro isan-karazany mety ho trangan-javatra tahaka an'izany izao no nanjo any Marika Tatandraza ilay kandida laharana fahefatra ao Bekily Androiao amin'izao fotoana izao satria mantsy raha tany am-piandohana vantany voana heny fa hirotsako fidina ho ben'ny tanàna i Marika Tatandraza dia ny ankabetsahany rehetra nanakivy azy avokoa ary tsy nisy tsy nitsikera an'izany firotsako fidiny i Marika Tatandraza izany
ao moa ireo zay milaza fa mirediredy angambany, ao moa ireo ilaza fa tena efa adala angambany ity tantandraza ity, nefa dia noho ny fahitavany ny zava-mahory anireo vahoaka any Bekily any no antony nahatonga azy nijoro hatramin'ny farany amin'izay firotsahan-kofidia ben'ny tanàna izay mba hafahany manampy misimisy kokoa anireo vahoaka sahirana rehetra any an-toeranany, indrindraindrindra fa ireo vahoaka izay tsy anasa sy ireo zay tena miaina ao anatin'izay kere izay. Ary ny kere raha teo moa dia efa iaraha mahita sy iaraha mahalala fa mampijaly aniny faritry ny atsimon'ny nosy iny efa taonany maro zay ka mbola tsy nahitam-baholana mandraky tiany androany. Ka ny nitondra vaholana manoloana an'izay no tena tiany marika tandraza i matimatesana amin'izao firotsahan-kofidiana izao satria ny azy dia fantany tsara fa ny fambolena no fototry ny fampandrosoana, ka ny any amin'ny fambolena no tena i matimatesany bebe kokoa, ary indrindraindrindra ny eo amin'ny famorona asa ho an'ireo tanora izay tsy anasa satria raha vantany fa mba mananasa ireo tanora dia mba manana hivelomana ihany. Fa ny tsy fanananasa dia isan'ny antony iray lehibe mahatonga ny fahantrana izay hitam-poko hitam-pirenena mahazo any Madagasikara sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ary eo ihany koa ny tsy fahampiana ara-tsakafo dia manapitrotraka tahaka an'izany ny antony mahatonga an'izay fahantrana iainan'ny malagasy sy Madagasikara amin'izao ankehitriny izao. Tsy vitsy amintsika no nandray fa rediredy ny any marika tantandraza, fa rehefa fakafakaina sy dinihana lalina kosa ny tena tia nahatongavana dia olona mba misaina ihany ary manana tanjona ny hampandroso i marika tantandraza raha any amin'ny faritra misy azy any. Tsy karitry ny vahoaka any an-toerana nefa n'izany rehetra izany ka izany no antony nahatonga azy ireo vory marobe nanohana any marika tantandraza nandritra ny fampilezan-kevitra izay nataony. Tsy vitsy tamintsika moa tsy nanampoy fa tena hanohana ny marika tantandraza ny ankabetsahan'ireo vahoaka any Bekily androy ihany amin'izao firotsahan-kofidiana izao. Vory lanina ireo vahoaka ary nameno ny tanàna mihitsy izany fampilezan-kevitry ny marika tantandraza izany nanakoako ny tanàna fa tena izany ka lehilahy mahavita azy, ary niporofony ireo vahoaka fa manohana azy tanteraka izy ireo amin'izay hoe fity mifamaly mahatsara fihavanana izay. Tsy vitsy tamin'olona moa no tsy faly vantany vao nahita an'izay fampilezan-kevitry ny marika tantandraza izay tena tafa tanteraka izay ka mety ho zay no antony nahatonga izao aretina izay nahazo azy ary isany nampiditra azy hôpitaly izao. Fantatra fa nisy nanam-poizina ho ny marika tantandraza nandritra ny faradoboka izay nataony tany Bekily androy tany ka izay no nahatonga azy tafiditra hôpitaly noho ny aretina nahazo azy izay. Ka dia mirary fahasalamana feno ho an'ny marika tantandraza izay avy ety amin'ny Ouattawata gasy amin'izao aretina izay mahazo azy isany natafiditra hôpitaly azy izao, ary mirary azy mba ho lany soamantsara ho ben'ny tanàna ao Bekily androy ao amin'izao firotsahan-kofidiany ho ben'ny tanàna izao. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.